vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba Nanisik ang punyang palay aminiran miarabatsika mianakavy manaraka tsy tapaka nyity fandarana itya fandarana iarahanao amin'ny trano fivavahana vahaony oloko eto Tamatavy izany araky ny sary hitanao ny pasteur fandeferana ny pasteur Yandry no mandroso anatin'ny tokantranontsika mianakavy indray izara teny fiainana izara fampianarana izara taridalana amintsika rehetrarehetra miaraba ny pasteur Yandry ary miarabatsika mianakavy ihany koa fiadanany tompo aminao fiadana pasteur miaraba pasteur miaraba ihany koa ny mpijery atsika amin'ity fotoana mahafinaritra zay ahafahany manaraka an'ity fahitalavitra ity miaraba atsika rehetrarehetra vahoaka ny Tomasina tsirairay avy eny tompoko melohan'ny idirantsika anatina vavaka dia tsara zany manamariky maharetatra amin'ny farany fa mahasoanao ity fampianarana ity taridalana zay ifampizarantsika ity melohan'ny zavatra rehetrarehetra nefa dia ivavaka isika ary asaiko ianao ivavaka iaraka amiko raha mety ahondreo ny lohanao raha anatin'ny tokantrano ianao na iza toerana mety andrenesanao ihany koa ka afaka mivavaka ianao dia ndao iaraka ivavakantsika ray masina tsara indrindra zay any an-danitra makasitraka ny amin'ny fotoana ahafahanay mifampahery ahafahanay mifampitarika lalana ho amin'izany fahafahany zany na dia efa nyteninao ianao mba asitrana ary anafaka milongozo eny anjerana maro amin'reto olo reto no mila fanafahana mila famonjena mila fiainana vaovao androany mitenena vangio ny isa-tokantrano amin'ny anara-maherin' Jesosy amen eny tompoko amin'ity androany ity dia resakitsika fiainana andavanandro resakitsika fiainana-tokantrano ary anisan'ny zavatra mazana indrindra atrehan'ny olona raha misy ady mafy tsy ny ady avy any amin'ny olona ivelany raha misy ady mafy tsy ny ady avy any amin'ny olona alavitra fa ny ady ao anatin'ny tokantrano misy fisaraha-panambadiana betsaka eny anivon'ny fitsarana zao misy olana ara-panambadiana olana ara-tokantrano maro eo anivon'ny fiarahamonina fiteniko matetika ny hoe raha te hanimba firenena anankiray raha te hanimba fiarahamonina anankiray dia manomboka ao anatin'ny tokantrano ny potehana rehefa simba ny fiainanao anatin'ny tokantrano rehefa simba ny fiarahanao anatin'ny tokantrano dia nininao ataonao tsy mety nininao ataonao saritsariny sisy endrikendriky ivelany sisy ianao na mitady vola be azy rehefa maditra ny vadinao tsy hitanao zay ho atao ianao na dia manana ny maizy anao ary manam-pahefana grade anao dia rehefa maditra ny zanakao anankiray amin'ireo zazanaterakao reo dia mahafaboninahitra anao eo izay indrindra no horesantsika androany pasteur Yandry iresantsika makasika tantara anankiray zay fiaina-tokantrano ary indrindra ihany koa moa anatin'ilay loha hevitra ngeza be tsika hoe vavaka fampiakarana ara-panahy satria ny fiainana dia zava-panahy satria ny fiainana dia ara-panahy hoy ny voalazan'ny baiboly eo amin'ny Genesis 7:20 Genesis 7 eo amin'ny 20 vaky toy izao ny teny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy Genesis 7:20 ary vao tonga mpiasa tany ny Noa ka nanao tany-mbaloboka ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamo dia nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny layany ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamo dia nanary lamba ka nitanjaka tao anatin'ny layany ary hitany ama rainy Kanana ny fitanjahany rainy dia nambarany taminy rahalahan'ny rola zany hoe nilazay tamin'ny rahalahan'ny rola teo ivelany
ary nalainy sema sy jafeta ny lamba ka netiny izy mirala teo atsoriny tena nao 5 anoatra izy ka nandrakotra ny fitanjahany rainy ary ny tavany tsy nanatrika ka tsy hitany fitanjahany rainy tena tsiary no ary efa afaka ny amamony ka nahafantatra izay efa nataony zanany faralahy taminy dia hoy izy voaozina ny kanana ho tena andevo ny rahalahiny iresakantsika pasteur Iandry androany makasika ozina fiainana tokatrano feno ozina iresaka ny kotsika ny fanafahana sy ny vahaolana men'Andriamanitra makasika ny tontolo na fanay masina pasteur Iandry be dehibe amin'ny fiainan'retolo reto no mikorotana tokatrano mikorotana zanakao maditra vadinao maditra ny fiainanao tsy mandeha amin'izay loha ny fidiram-bolanao vokatry ny olanao atokatrano pasteur Iandry dia possible voka avy amin'io tsy mampandeha ny asanao satria anao miasa saina manao hoe inona ndray nataon'ny vadiko any alasa izandray le ranga iny atsona tsy mandray telefôna any amin'izandray dia any ka na nivarotra ataonao misy client raisinao eo an-tsena fa tsy mandeha amin'ny loana satria ny sainao tsy eo amin'ilay fitadiavam-bola fa any amin'ny fiaina tokatranonao foana ianao manome vola ny zanakao atao écolage dia ozy izy ianao manao tia ny écolage ny ataon'ny zanakao tsy mandeha mianatra tsy ateriny any am-pianarana ny écolage fa lasa izy miloka lasa izy mandeha manao fiainana lasa izy mandeha manao izay daniny kibony mafy zany pasteur Iandry ry mpiaino ajaino ity misy zavatra resahana ianao zava-panahy olana ara-panahy io mahazo anao tokatrano olana ara-panahy io mahazo anao ao tokatrano hoy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa vita ny safodrano dia namboly ny asa tany zany no dia namboly voaloboka tamin'ny toerana anankiray rehefa namokatra ny voaloboka dia nisotro tamin'ny ranom-boaloboka izy tamin'ny divay avy amin'ny voaloboka dia mamy izy ny baiboly ka tsy natsiary tena zany dia nanary lamba izy tsy mivoaka tany ivelany fa tao an-tranony ihany be dia be fiainan'olona pasteur efa manomboka mety efa nanomboka ny lamina efa ny vola niditra fa nisy zavatra kely anankiray na tonga fitotonganana teo amin'ny fiainana ara-panahy io pasteur Iandry olana ara-panahy ary izay dia tena sanay no milaza aminao olana ara-panahy io mahazo anao io fa ianao ndrainay nivarina mama azy ara-bola indramanao vola any amin'ny banky maro isan-karazany mandeha any amin'ny mpampanjana bola ianao indramanao vola amin'ny fianakaviana fa tsy mety milamina ilay tokatrano inona no antony olana ara-panahy problème spirituel inoary dia natsapa hoe ay efa milamina ka alora angamba mirevirevy atao trano ato misotrosotra atao trano ato ary be dehibe ny ram-pianakaviana mbola ohatrany noahatra amin'ny androany rehefa mba manam-bola dia nisotro ihany rehefa mba misy vola misy ara-moa pasteur Iandry tsy manana fa mbola mahita toka hosotrona foana ihany dia inona mivokany tonga ao an-trano miaraka mikorotana tonga ao an-trano miaraka mitabataba tonga ao an-trano miaraka amina zavatra tsy normal inoany pasteur rehefa avy mamy ka nahita ny zavatra nitranga dia tonga dia nanozina ny zavatra tao anatin'ny sainy voalohany voaozina neo izy kanana zany hoe tsy le zanaka ihany nozolony pasteur Iandry fa ny tanàna n'ilay zaza rehetrarehetra mihitsy zany hoe ny anjara tanin'ilay zaza voaozina imbetsaka ny mahita tokatranon'olona ary ny ampahabetsaka ndrindralamitsika ny anatin'ny fiangonana sy ny raisitsika ny anatin'ny fiangonana pasteur Iandry akoatra ny aretina dia tokatrano ao a-tokatrano ihany angeny mamparary foanao resaka fo ny resahanay fa ao a-tokatrano ihany mamparary foanao mampatonga anao miakatra tension miakatra midina resaka olana ara-tokatrano maditra ny zanakao mangala-bola ny zanakao ndray andro nisy rem-pianakaviana pasteur nitaraina manantona moa izy dia mitaraina pasteur inona ny tokony ataoko fa ny zanako zao ny zavatra mitranga izy misotro toka izy tsy miasa izy efa 5 taona fa tsy hita pasteur zay anaovana azy ny entanao an-trano tsy azo asiana vola mipetrapetraka ao an-trano fa hitany foana ny entana sarosarobidy tao aminay tao an-trano efa nalainy daholo ary ny tena enjana pasteur dia zao efa kamboty reo zarery pasteur ozy izy le rem-pianakaviana no mitaizanreto zazy reto tsisy afa-tsy za mbola zao ihany ny zavatra mahazo a izay androany miantso anao rem-pianakaviana raha vehivavy manana olana ara-panahy ianao manana olana ara-panahy ianao
arozy izy ianao manao hoe ka tsy zangy efa ny zanako pasteur avy ao amina tokatrano avy amina ray aman-dreny nisy modely nomenareo mivady azy to fony fahavelony vadinao io mampatonga ny zanakao lasa mifoka misotro misy modely omen'ny fiarahamonina azy ao satria tsy nanome modely azy ianao tsy nampianatra azy ianao tsy nitaiza azy ianao mety ozy izy koa renao zangy pasteur efa nitaiza rehefa daroana pasteur ihany ny zaza dia tsy memiova tsy mehendry fa memafy expérience hitanay zany ary ny ainanay rehefa voakapoka lava ny zaza rehefa voadaroka lava ny zaza tsy mehendry fa memafy ka zaza dimy amby roapolo taona ianao mieritreritra hoe zaza io fa io efa lehibe io dia zay teneninao eo efa manana ny heviny io zay ataonao eo efa manana ny heviny io ohatry zany mihitsy ty zanaky noa ty efa lehibe le zaza efa nanambady raha ny filazan'ny baiboly dia zao nahita ny fitanjahany noa izy inoa angeny nanao fahadisoana pasteur inoa no mamy fa tsy le zanany fa le zaza ny voaoziny misy fotoana ianao mananatra zanakao hoe mba hajanony io tokatokanareo io mba hajanony ny rainy anefa mbola ao anatin'io fisotrony io nareo mivady miara-mijery anay io e dia ozy izy anao hoe pasteur tena zay mihitsy zany ianao misy fotoana hoe hajanony io sigaranareo io rongoninareo ny rongony mety sigara ny fohan'ny rainy fa rongony ny fohan'ny zanany ny olana raha tokatrano pasteur iandry dia olana fototra ara-panahy tsy avao amin'ny zaza fotsiny fa avany amina ray aman-dreny io koa moa mahatonga le hoe ozina avany amina ray aman-dreny ao anatin'ny vaninandron'ny pentecoste tsika zao misy zavatra tsy vitany vola pasteur iandry misy zavatra tsy vitana fahaizana misy zavatra tsy vitana dressagenao na dia manam-pahefana azy ianao fa vitany fanay masina any amin'ny asan'ny apôstoly toko fahefatrano misy tantara anankiray nanontany ny olona manao hoe fa fahefana avy aiza nanaovanareo an'izao fahagagany zao dia ozy izy paoly hoe ny fanay masina namenao amin'ny paoly i petera tamin'izany azafady i petera laza manao hoe ny anaran'i jesosy zay enjehanareo la ianaran'i jesosy zay tsy tianareo la ianaran'i jesosy zay ankalainareo io no natonga ny lehilahy malemy io nitsangana amin'ny asan'ny apôstoly toko fahefatra satria nisy fanay masina ny asa tao pasteur misy efa tsy vitanao tsony ve misy rem-pianakaviana ange pasteur any ranomaso e tomany isan'andro ranomaso isan'andro ka io olana raha tokatrano rehefa tsy voavahanao amin'ny fahaizanao tsy voavahanao amin'ny niveau intellectuel anao niveau spirituel ny resahana eto lafy ny ara-panahy tontolo ara-panahy raha mpianakaviana mitady vola ianao ny zanakao mihinana fotsiny mandany azy ateneninao izy ndana mitady asa tsy mety asa ampanaovanao zavatra izy tsy mety anao enina ny mahandro vary ao an-trano aza pasteur tsy ataon'ny zaza sasany io nareo mianakavy miara-mahitanay amin'ny fahitalavitra mahenao nay amin'ny onjam-peo maro isan-karazany zay mba te hilaza aminao amin'ny anaran'i jesosy ndao vahana ara-panahy ty tontolo ara-panahy mamatotra anao ty ozina avy any amina ray aman-dreny ozina avy any amina razam-be ozina avy amin'ny fanompotsapona ataon'ny ray aman-dreninao tany dia io ianao fa tsy afaka inoa teto pasteur dia nanozina ary zay mihitsy ny tanteraka taty amin'ny genesis toko fasivy any amin'ny exodosy any mbola miverina le tantara ho voaozina ane kanana ho andevo ny rahalahiny zany hoe ny taranak'israely voatsodrano lasa andevo le toerana tao kanana ary nomen'andriamanitra ny zanak'israely any le toerana pasteur iandry fa andevo ny kananita hatramin'ny androany io dia mbola mipetraka any amin'ny faritra misy an'zareo ao tsy mitovy mihitsy ny farim-piainan'ny olona voaozina sy ny farim-piainan'ny olona afaka tsy mitovy mihitsy ny fiaina tokatran'ny olona voaozina sy ny fiaina tokatran'ny olona afaka ilaina fanay masina ilaina taridalany fanay masina asabotsy amin'ny sivy maraina pasteur iandry etsy amin'ny foibe ny trano fivavahana vaon'olo komangarano ronjato metatra mitsofoka ny damaskosy ary eto akiriry amin'ny paradise teo alohany ny fahafantaran'ny olona azy apita ny bazary maheo trano fivavahana vaon'olo ko izy ankehitriny samy manomboka amin'ny sivy maraina ilomanosatsika ao anatina vavaka fiderana fiangofana ary isy toroteny sy afatra andriamanitra goavana amahan'andriamanitra ny olanao ara-panahy hiakaranao ho amin'ny fiainanao vaovao pasteur iandry makasitraka pasteur ny zava-misy pasteur dia tahaka zao araka le fanoresana teo hoe ny fiainana dia tena ara-panahy io zany na hivavaka ny olo anankiray na tsy hivavaka ny olo anankiray dia tsy maintsy misy fanahy mamatotra amin'ny fiainany olo ka raha mivavaka anao zany tena manompo an'andriamanitra dia zao mifamatotra amin'andriamanitra ny fiainanao fa raha tsy mivavaka ny olo anankiray dia zao mifamatotra amin'ny fanahy ratsy ny fiainany ka
Etsika dia miantso an'ilay tolona rehetra satria misy olona am'izao mahita atsika matsapa mihitsy hoe miaino anatin'izany karazana fahoriana izany ary misy aza paster olona efa mivavaka efa mivavaka izy alady efa mivavaka izy sabotsy efa mivavaka izy amin'ny fotoana rehetrarehetra fa zao eny hoe misy zavatra tsy mety voadinga mihitsy eo amin'ny fiainana eny hoe misy zavatra mamatotra azy eo amin'ny fiainana ary raha misy fotoana izy manao analizy amin'ny fiainana mijery hoe inona ary natongavan'reto zavatra reto eto amin'ity fiainantsika ity miezaka izy mama araka na efa nresana teo miezaka izy mama amin'ny resakarabola fa tsy mahita vahaola miezaka izy mampiasa ny fahaizana sy ny zay azo atao rehetrarehetra mba amana fa izao tsy mety mahita vahaolana ny araka ny tena hoe ny zaza rehefa kapohana dia mafy fa tsy mehendry be deaibe ny zavatra hita eny fiarahamony eny no heverin'ny olona fa nikapoka amin'ny mahendry zaza raha ohatra zanako ka ataoko hoe manomboka eo amin'ny 5 taona ka hatramin'ny fa 7 taona 8 taona 10 taona hoe fara-pangezana zany rehefa manahirana no mikapoka zany eo ihany no azoko hoe zay hoe ny zazatiana tsy tsoina rotsakazo fa asiana fetrany hoe etrokatreto ihany anao na afaka mikapoka an'io fa raha mihoatra an'io anao mikapoka azy dia araka ny teninao teo tsy mampahendry azy tsony fa mampamafy azy lasa zatra izy zany zatrakapoko zay izy ka nininona alefanao dia efa enony fotsiny be deaibe no zavatra hita eny amin'ny fiarahamony eny makasika ny resaka fitezana zaza moa satria zay no resadresakantsika hoe mba tena ty hisitona an'retolona reto a hoe azo atao tsara miala amin'ny toerana misy anao io azo atao tsara miala amin'ny toerana misy anao misy zaza tena tsy hitanao tsozy anaovana azy mataonao daholo no fomba rehetrarehetra sazinao tsy menao gote izy mahita gote fa sazinao izy tsy menao vola tsy mahazo mitondra vola izy mahita vola foana ny afarany azy lasa mangalatra indray no heverin'ny olona fa ny fomba tahaka zany no entina hitaizana ny zaza ary ny zava-misy am'izao vanandro zao araka nefa napita tany amin'ny onja-peo tany fa milona manontany am'izao hoe ny zaza ve memadira sa ny ray aman-dreny no tsy mahay mitaiza tsony dia araka nefa napita iantsika ihany ko tany amin'ny radio paster fa eo amin'le resaka tontolo iainana hoe hafa mihitsy ny tontolo ny iainanao tamin'ny 2000 nakany dia hafa mihitsy ny tontolo iainana ny tanora am'izao vanandro zao ka raha misy fotoana zany na fomba fitaizantsika rehefa ndraindray tsy mifanaraka ny toetrandro dia lasa ohatrany hoe vao maika le eo heverintsika fa mety hitaizana le zaza anyka vao maika lasa mpanakorotana vao maika mamotika le zaza dia gagy ianao rehefa aveo satria ianao mampita hoe zao no nitaizany ray aman-drenay tamin'ny fahazazanay dia indraindray le fomba fitaizany ray aman-dreninao tamin'ny fahazazanao tamin'ny tsy haiko hoe tamin'ny 1980 tany na tamin'ny 1990 no mbola hoentinao hitaizaina zaza am'izao valinandro aty amin'ny 2023 zao misy zavatra be deaibe paster efa nilozany toetrano zany hoe misy zavatra be deaibe efa niova misy fotoana miresaka miaraka amin'ny ankizy ao atranao dia zao notena am'izao valinandro zao a mianatra ny olona mianatra ny université mianatra any amin'ny lycée mianatra amin'ny toerana ambony fa na ny ankizy na manajaray mandreny rehefa tsy haintsony fa mahita anao ankizy any ambanivohitra tsy mianatra izy ndraindray any amin'ny EPP ndraindray izy mbola zaza fa zao vao mahita olon-dehibe izy dia miondry manao azafady vao mahita olon-dehibe izy dia manana volontaire mihitsy miaraba manaja le olon-dehibe fa ny zava-misy ndraindray aty amin'ny vilany ny ety andrenivohitra na dia olona hitanao hoe mianatra any amin'ny toerana ambony any amin'ny université any amin'ny lycée fa misy fotoana reny tsy miaraba olon-dehibe zany ary rehefa misy tena mampalaza azy moa ny amin'ny hoe misotro rano melohany ray aman-dreny zany hoe rehefa irahanao maka rano izy dia zao misotrony aloha ny rano zay vao meny ianao fa ny olona anankiray miendry sady manana fahalalana dia zao tsy samy sotro rano melohany ray aman-dreny zany izy ka itsika miantso an'retolona reto satria ny fiainana tsy vita fotsiny hoe ataoko an'izao ndrety ataoko an'izao ndrety fa manentana anao zay a ndao hianaritsika any anaty fiangonana ny fivavahana zany paster tsy le vavaka be fotsiny satria ndraindray ny olona zay mahafantaran'ny olona ny tena fivavahana hoe rehefa mivavaka zany dia mivavaka foana dia misy zavatra atao fa zao mivavaka ianao misy zavatra ianaranao ihany ko fomba fiainana misy zavatra ianarana ale zavatra ianarana tsy zavatra tovoziny eny rehetrarehetra fa raha neny efa samy mianatra daholo fa resaka tontolo ara-panahy zany hoe misy tolo-tsay no men'andriamanitra atsika misy tolo-tsay no meny fanamasina atsika ohatra amin'ny petera zao fony to amin'ny taloha mbola tsy nanana ny fanamasina izy dia nisan'ny olona sary tahotra ary raha vao azay ny tenany tamin'i jesosy hoe tsy araka aminao zany fa hiara-maty aminao a
fa rehefa nanomboka nafana ny zava-nisy hoe nanomboka ny anjery jesosy nanomboka nomboana tamin'ny azofijalina rehefa nanontany iny izy laza fa tsy mahafantatra tsy haiko kory io fa rehefa dateo izy rehefa nandray ny fanamasina dia izy ihany nasany teny fa nananganana n'iny lehilahy dia zao lay jesosy nomboanareo tamin'ny azofijaliana lay jesosy nataonareo tsinotsinona lay jesosy notsonitsy ny avinareo ny anaran'le jesosy avy ary nazareta inona afahanay nanangana nyty lehilahy ty ineo tsara hoe rehefa manomboka mandray ny fanamasina zany ny olona anankiray dia manomboka misy zavatra tsy takatra ny saina maha-olombelona tonga ao aminy manomboka misy famangen'andriamanitra manomboka misy fitaritan'andriamanitra ary zay mahatonga ny fiainana kristianina rehefa tena tafaorona tsara amin'andriamanitra tena misy fiadanana io pastera nyfanompoana ny tompo ary zay mahatonga atsika mandany vola mandany irena mahatonga atsika mandany fotoana tsy hoe tsisy atao tsika dia miazakazaka ty amin'ny templato tony fa tena misy atao fa matsaro ny maheno ny fahasambarana miaraka amin' jesosy a ny amin'ny fitezanany ankohonana sy ny amin'ny fiarahamonina enao hoe feny fifaliana ny fiainanao dia mba hizara zany zay ka izao tsy hainay tany ivelany tany fa tato amin' jesosy ny nafahana nazahoana lakile tato amin' jesosy sy nahitana zany expérience zany tato amin' jesosy rehefa fenany fanamasina dia zao misy tolotsaina men'andriamanitra atsika afahatsika miaina tsara mandamy matsara ny anatin'ny ankohonana ka ny fotoana eto pastera tsy azo ivalaparana hoe manana fotoana adindrona adiny telo etsika fa ny fotoana atsika eto fetra ihany ka ny azotsika atao dia zao hoe maretana nreto olona reto naiza naiza anao mivavaka naiza naiza fiangonana misy anao dia mitongavy ianao fa ny trano fivahana vahaony oloko tsy manavakavaka ary ny fombafomba ao zany tsy voatery arahanao hoe tsy maintsy manao an'izao moa zany mivavaka any tsy maintsy manao an'izao fa zay fomba maresy lahatra anao dia hoeto dao ny ampiangonana fa rehefa any dia leo jesosy no mikarakaranao a izay tsy misy zavatra azonay atao fa ny azonay atao dia manambaranao ny amin'ny sitrapon'andriamanitra mampianatra anao ny lalana zay nitondran'andriamanitra anay azay koa pastera ny tsara sondrina ny lalana zay nitondran'andriamanitra anay nahitanay fahasoavana nahitanay fahatsarana nahitanay voninahitr'andriamanitra dia izay ihany koa ny lalana ampianarinay anao hitondranay ianao a mba ahita zany fahasoavan'andriamanitra zany satria be dehibe ny olona mivavaka lasa resa be fotsiny le fivavahana am'izao fotoana hoe mivavaka atsy mivavaka ry mivavaka ty fa zao tsisy fiatraikany amin'ny fiainany akory ny fivavahana ka androany zay manetanao amin'ny anaran'i jesosy ny trano fivavahana vahaony oloko etsy amangarano a ronjato metatra avaratra fiangonana damaskosy mitsofoka miaina avaratra ao ny trano fivavahana vahaony oloko misokatra amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny am'valo ao anao dia afaka tonga ao fitofito sasany efa misy olo ao fito efa misy olo eo miazakazay ianao fa hianatritsika ny ten'andriamanitra isy vavaka manokana ho anao afaka manatona tsara amin'ny pastera ihany ko anao rehefa miravo amin'ny fotoam-bavaka amintsika zany pastera tsy mila hoe maka audience zay mba afaka miresaka amintsika tsy mila hoe manao rendez-vous manokana fa amin'ny fotoana vao mifarana amin'ny fotoana misy fotoana libre kely afaka mifanatantsika afaka mifampiresaka tsika afaka mametorohevitra afaka mametoro-lalana ka tonga avy ianao etsan-travana vahaony oloko etsakiriry etsapita-mbazary may na paradese teo aloha no afantaran'ny olo azy fa saorana ny tompo efa lasa trano vahaony oloko be dehibe ny olombonjena be dehibe ny olona efa nandray fahasoavana be dehibe ny olona efa natsapa zany fahatsaran'andriamanitra zany ka etampamarana pastera hitako hoe misy zavatra tianao apita sady mamity mazava dia mazava zay pastera iandry a inoano ny asa tanym-boaloboka sy ny sotro ranom-boaloboka fanizana ny voaozina inoano ny tanjaka inoano ny borita natao anatin'ny layany rehefa mamo fanizana ny voaozina misy zavatra be dehibe ataon'ny ray aman-dreny mahatonga olanao amin'janaka ohatra pastera ity moa ny resantsika atao anatina fotoana lavalava zay ny resaka tokatrano rehefa hidirana ray aman-dreny lalina loatra io tokatrano dia mikorotana rehefa hidirana ray aman-dreny lalina loatra io tokatrano dia misy ady foana rehefa tsy mahay mitondra ny tokatrano na ny lehilahy na ny vehivavy dia misy olana foana eny hatramin'ny resaka arabola pastera dia misy problème zany ange zao mampiady mpivady pastera hoe ny lehilahy na nome vola tsy nyresaka tamin'le vehivavy ny ray aman-dreny zany hoe ny rafozana zany na nome vola ray aman-dreny ianao tsy nyresaka tamin'ny vadinao dia io mampatonga ny vinano sy rafozana miady na nome vola ny anabavinao ianao tsy nyresaka tamin'ny vadinao dia miady dia zao moa matanjaka zao amin'izao vanim-potoana zao pastera malaza mihitsy zany fiteny zany samy mitady ny volany dia samy mihinana ny azony sasy qu'on appelle tokatranom-boalavo zany no atao hoe tokatranom-boalavo samy mikepoka ny azony zany ary zany mampikorotana fiarahamonina betsaka
androany zay te hilaza aminao ny tokantrano tsisy an'andriamanitra, ny tokantrano rava ny fototra ara-panahy ny tokantrano io de tsy mandeha zany io nataonao aona atotony ao ny million apetrao ao ny milliard fa ao tsisy fifalinana kely azy tsara ozy izy ny tenin'andriamanitra ny sombo mofo kely misy fiadanana toy izay hena na omby anankiray arahana romoromo hitanao paseragny andry na ny baiboly sy ny fahendren'andriamanitra nge de efa manambary hoe tsy milamizany ianao tsy mety zany io tokantranonao io raha tsy misy andriamanitra misy ny fanan'andriamanitra mipetraka sy miasa ao inona moa no tianay olazainy etym-pamaraparanana io fiainanao mikorotana io de avao atokantrano netombohany io miady mivady ianao de any ampiasana ianao lasa kizitina be miady mivady ianao de miakatra ny tensionnao misy vehivavy pastera misy vava fa marary foenjana be izy zany amin'ny teny hoe za tsy mila anao aza miverina ntsony rehefa misaraka ry zareo de manantona mpitandrina an'izy rehefa avy eo manantona ny pasteurany izy lasa izy makany amin'ny mamany de mitemana hoe lasa nge le vadiko hoe izy tsy mitemana hoe za mahivava ny nampandehany iny fa tonga de izy fotsiny hoe lasa le vadiko hitanao paster ny vava betsaka fa ny heripo kely resaka olana ara-panahy daholo io olana ara-panahy tompoko ny mampatonga anao zaza 5 taona tsy voateninao zaza 5 taona tsy voafehanao olana ara-panahy ray mpianakaviana mandositra didy tenao mieritreritra fa andeha araka amina vehivavy anankiray mbola misy zaza miandry anao any raha mbola anambady faharoa ianao tompoko ary io koa mbola adidinao le roa ary napetrapetraka ao ary efa miandry anao ary le roa vao apetrapetraka ao ary indray mbola hiandry anao zany angeny mampatonga ny tokantrano paster arovantsika mafy ary ny baiboly milaza fa andriamanitra namorona olona taka ny endriny lasy vavy amin'ny tesabotsy ty de resaka olana ara-panahy ao atokantrano tsika paster olana ara-panahy ao anatin'ny tokantrano maninona no mivavaka ny anankiray de ny anankiray tsy mivavaka io moa misy antony io ny anankiray lasa ohatrany tsy tia fivavahana zany tsy ny fivavahana tompoko ny ratsy fa ny fitondran'ny olona ny fomba fivavahana ny fivavahana tena ilaina ny fivavahana mahasoa ny fivavahana de fitezana izao zavatra ataona izao zany fitezana matetika moa tsy de ny olona ny torotenitsika any am-piangonana le olona manenjika reny pasteur fa apahany amin'ny toroteninay any am-piangonana zao torina eto zao aiza hoaiza am'izany ny tokony hampiady anareo mivady aiza hoaiza am'izany ny tokony hanakorotana ny tokantranonareo mivady aiza hoaiza am'izany ny tokony hampahantra firenena satria be deabe olona miteny fa ny fivavahana mampahantra zay mandamina ny tokantrano raha misy ny marary pasteur ihany ivavahana de sitrana misy fotoana nisy vehivavy zay saika hodidina dokotera zany miteny hoe hodidina eto tsy midika akory hoe manao tsintsinina ny fianarana ny lalovan'ny dokotera 4 taona zay fa zany ny atao hoe fiasan'ny fanay masina sy fahagagana ny dokotera miteny manao hoe misy aretina ao anatin'ny kibonao fa mila didina faran'izay maika ianao vefa tena tady kely sisany mamatotra anao eto ambonin'ny tany ho any amin'ny fahafatesana fa izahay mahita izahay no ny vavaka miaraka amin'ny taratasy hoe tia ny taratasy valina analyzy tia mivalina échographie tia mivaliny radio fa mila didina mila atao an'izao fa sitrana ny olona pasteur aiza hoaiza am'izany no mampahantra firenena aiza hoaiza am'izany no mety hoe manimba firenena ny fampianarana oentinay de mahasoa ny fiarahamonina ny fampianarana oentinay de fandaminana ny tokantrano mikorotana ary tsika pasteur tsy mbola nampirisika olona mihitsy manao hoe edivo mivadinao rehefa miverina avy aty am-piangonana tsika zany mitaiza zay ny mahafivavahana azy ka zay zany te anamarika ety am-pamaranana mahasoa anao ny fivavahana mahasoa ny tokantranonao ny fivavahana raha lehilahy alefaso ny vadinao hivavaka raha mbola tsy mazoto aloha ianao androany alefaso ny zanakao hivavaka fa afaka 5 taona any amin'ny 20 taona n'io zaza tsy avelanao mivavaka io ianao no ampahoriny io ao ianao no tapaka lalany raha miditrany io ao saro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza fa na de antitra azy izy tsy ala am'izany ambava o manam-po mieritreritra zay ny tenin'andriamanitra ifampizarana ao amintsika fiarahamonina ao amintsika fianakaviam-ben'ny finoana asaiko manokana ianao sabotsy amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny trano fivavahana vaon'oloko fohy be mangarano mitsofoka 200 metatra ny damaskosy mangarano faharoa iny zany ary ihany koa eto akiriry ampitany bazary may na eo amin'ilay toerana antsony hoe paradise teo aloha misy accueil eo misy mpanompon'andriamanitra eo mampandroso anao mitsangany eo amin'ny arabe eo ry zareo akaiky ny canal eo zany de manaraka an'iny raha fokotany izy efa mangarivotra avaratra fa canal manasaraka azy amina kiriry zany
de lazaintsika foana moa hoe akiriry fa mangarivotra varatra izy mivokotany fa akiriry izy a raha toka kanaliny zany iny amin'ny lalan'iny manasanao zay tsy mialonjafy ny fiangonana tongava anova fiainana tongava iakatra ho amin'ire fiara-panahy ry kristianina malala isy tenin'andriamanitra goavana ete-pamarana de ivavaka ho anao ny tena koa dia ho tapitra ny fotoana ny larina tariby de misoratra hitanao eo io a zay afahanao mifandray amin'ny tenanay sy ny mpanompon'andriamanitra izany tsy mila audience raha ila fiaonany ianao a fa mirava amin'ny fotoam-bavaka de mandray anao zay ivavaka tsika tompoko ray masina tsara indrindra sotrany amin'ny teninao manova tokantrano manova fiarahamonina ary manova n'izao firenena izao mihitsy ho fantatra ny marina de ny marina anao nafaka nay tsy andevo tay manokana ny tokantrano zay mikorotana ho tonga saina hitady an'andriamanitra tay manokana ny fiainan'ny olona zay mitotongana ambony ambany hitady an'andriamanitra mangataka tompo vangio ny fon'ny olona amin'ny anara maherin' jesosy a amin'ny anara maherin' jesosy lazaiko ny marary sitrana lazaiko ny manana olana miva isy ny fahasoavana sy ny fahagagana amin'ny anaran' jesosy kristy a amen iny ary tompoko zay ny fotoanantsika misaotranao naharitra hatramin'ny farany a ampitsikitsikihina be anao naovana veloma manao veloman'ny pasteur andro manao velomanao anatin'ny tokantrano veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba Aku nanisik, ampunnya